fitiavana ao anatin'ny fankalazana anisan'ny taonan'ny sekoly alahady no iombonantsika anio. Efa nisy ny fiarahana omaly tany amin'ny parka Tepakap, niarahan'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny ray aman-dreny. Ary anio dia ny sekoly alahady mitarika feno an'ity fanompoam-pivavahana ity. Isy ny fizarana loka, ny fankalazana fentin'ny ray. Isy koa ny anatanterantsika ny fehmpihavanana amin'ireo namantsika namoiavana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Raha velona koa ho Jehova, ny lela rehetra hideran'Andriamanitra. Koa andeha isika hideran'Andriamanitra amin'ny Salamo 100, andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Salamo 100, andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Iaraka vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: miaobia ny Tompo ripaon'ny tany ny tontolo, anao fanompoam-pivavahana amin'ny mpifaliana izy. Midira ao anatrehany amin'ny iram-piravona. Fantaro fa ny Tompo no Andriamanitra. Izy no nanao antsika, ka azy isika. Vahoaka ny sady andiany ondry andrasany. Ny vavahadin'ny tempoly hidiro amin'ny tsaotra, ireo kianja ao anatiny hidiro amin'ny tera. Isaora izy ary ankalazao ny anarany. Eny tsara ny Tompo, maharitra mandrakizay ny fitiavany, ary mahatoky hatrany izy. Amen. Ataontsika ny hira efa voatondro. Ianao no niaviany izao rehetra izao, ianao no miazona azy, sady ianao koa no antony. Mitory ny voninahitrao izao rehetra izao, ary fahamarinana sy rary no anjakanao amin'izao tontolo izao. Tompo Andriamanitra io, ianao koa no nahary tongotra aman-tananay. Eo an-tananao ny fiainanay sy ny hoavinay. Mikarakara anay ianao ary mihevitra ny mombamombanay. Asanao izahay fa noforoninao indray tao amin'ny Kristy Jesosy, mba hanao asa tsara izay namboarinao rahateo mba handehananay eo aminy. Ianao Tompo no miantoka amin'ny fahavelomanao. Ianao no loharano avoazanay ny hery rehetra, izay manetsika anay andeha sy haharitra amin'ny famoazana amin'ny vao ny filazantsara. Ankehitriny Tompo, raha nitao aminao sy nitarehanao izahay, ka novorianao iombona amin'izao fanompoana masina izao, dia sitrakay ny hideranao, koraiso ny saotra ny haja terinay ho anao, raiso ny fankalazanay ny fahalebiazanao sy ny herinao, raiso ny fideranay ny anarana be voninahitra, raiso fa mendrika izany ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana.
izay madio am-po ihany no afaka andray sy hiaino izay fizarantsika androany ka isika tsy mendrika ka andeha isika hiaraka hivavaka hifona sy hiaiky ny helontsika amin'Andriamanitra. Vavaka isika. Tompo malalo, misaotra anao izahay fa androany dia tsy nafeninao anay fa mbola nambaranao taminay izay mitondra anay ianao amin'ny fiainana sy ny fiadanana. Tompo, manoloana an'izany anefa dia mahatsiaro tena tsy mendrika izahay satria tsy mbola nahatanteraka izay takianao aminay. Tsy mba nanaraka ny toro-lalana nomenao anay ary tsy nandeha tamin'ny lalana notoronao anay. Mba handrosonay amin'ny fanarahana anao, amin'ny fahitsiana sy ny fahatsoram-po. Tsy miafina aminao izahay fa ianao Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra. Koa manetry tena, eto anatrehanao izahay, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Eno Tompo ny favaky ny mpanomponao sy ny fifonanay. Miaraka amin'ny fiangonana, rirainay be famindrapo mitalao aminao izahay, mamelany elokay. Diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay ho afa-keloka, ary avoza ny fanahinay mba ho vonoka hanompanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatahany aminao. Amen. Ataontsika ny rehefa voatondro. Isika hitsangana. Ry havana, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra. Koa ianao izay mipepaka marina tokoa, raiso izao teny famelan-keloka izao. Ankehitriny kosa izao no lazain'ny Tompo izay nahary anao sy namorona anao. Aza matahotra ianao fa efa navotako, ny anaranao efa niansoko anao, ka ay anao. Izao mihitsy no mamela ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ihany, ka tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao. Voavela ny elokan'ireo noho ny anarany masina, miderany Tompo. Amen. Ary satria efa nahavelan'Andriamanitra ny elokisika, dia afaka mandray ny sitrapony isika. Koa izao no lazainy amintsika. Miderany Tompo ianareo, ataovy antsoavo ny lazany, mirao ho azy ary mankalaza azy amin'ny zava-maneno. Ireo iraorao ny anarany masina, ianareo mitady ny Tompo, aoka ho ravo ny fonareo. Ka tsao ny Tompo mahery, tadiavo lalandava ny fanatrehany. Ataontsika ny rehefa voatondro. Oh
Tonga eto amin'ny fotoana manokana ho any ankizy sy ny tanora isika dia mangataka ny ankizy sy ny tanora hitsangana ary ataontsika ny rehefa voalahatra dia mangataka ny tompona anjara hiakatra ety. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que nous pouvons aujourd'hui, en ce moment même, consacrer un temps pour nos enfants et pour nos jeunes, pour qu'ils puissent vraiment connaître ta volonté. Alors, envoie-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions vraiment discerner ta parole et que nous puissions faire ta volonté. Et ta grâce soit avec nous, avec nos jeunes, aujourd'hui et pour toujours. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le message qui nous est délivré aujourd'hui se trouve dans Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens 6, 1 à 4. Au nom de Jésus. Écoutez bien. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Amen. Vous le connaissez déjà parfaitement bien, mais rappelez-vous que le Saint-Esprit, c'est l'intelligence et la mémoire de la parole. Et il nous rappelle aujourd'hui encore que obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Ça, c'est le rappel. Et pour l'explication, il est parfaitement dit aujourd'hui que en honorant nos parents, en les obéissant, nous puissions jouir d'une longue vie. Non seulement d'une longue vie, mais une longue vie heureuse. S'il y a un secret, c'est cela. Honorez votre père et votre mère. Mais le Saint-Esprit nous rappelle que il y a une condition, c'est que nos pères, nos parents, il faut qu'ils nous éduquent, il faut qu'ils nous élèvent, il faut qu'ils nous éduquent en nous conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Donc, nous, enfants et jeunes, nous obéissons à nos parents, surtout conformément à la volonté du Seigneur. Et c'est là la perpétuité et la durabilité d'une vie heureuse intergénérationnelle. Donc, obéissez à vos parents
Et vous, parents, comme on célèbre aujourd'hui la fête des pères, donc n'oubliez pas que si vous souhaitez que vos enfants puissent avoir une vie heureuse et longue, éduquez-les selon la volonté du Seigneur. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana henonan'ny tenin'Andriamanitra isika, ataontsika ny voatondro dia mangataka ny mpandray anjara hiakatra ety. Tompoko, fanamasinao midina tokoa hitari-dalana anay ary mety zanokatra ny masom-panahinay fa marina loatra ny teninao dia mety ry tompo ampitoetra izany teninao izany koa aty anatinay, azahoanay mandroso sy manompo anao amin'ny fitiavana sy ny fahatahorana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny testamenta taloha, Exodosy 7:12 andininy 2 hatramin'ny 4. Exodosy 7:12 andininy 2 ka hatramin'ny 4. Rehefa niala tao Refidimy izy ireo ka nitsofoka tao an-tany efitra Sinay, dia nitoby tao tany efitra tandrify ny tendrombohitra Sinay, ary niakatra ny tendrombohitra Mosesy hiaona amin'Andriamanitra. Dia niantso any Mosesy avy tao an-tampy tendrombohitra ny Tompo ka nanao taminy hoe, izao no ambaranao amin'ny taranaka Jakoba dia ny Israelita. Efa hitanareo izay nanaovako ny Ejipsianina, efa hitanareo koa ny nitondrako anareo aty ho eto anilako toy ny nitondran'ny voromahery ny zanany eo amin'ny elany. Koa ankehitriny, raha mihaino tsara izay lazaiko ianareo ka manaja ny fanekem-pihavanako, dia anjary vahoaka sarobidy manokana ho ahy eo amin'ny firenena rehetra. Fa ahy manko ny tany manontolo, saingy ianareo kosa dia ho fanjaka-mpisorona ho ahy, ho firenena voatokana nompo ahy. Ireo no teny izay ambaranao amin'ny Israelita. Mbola toizantsika mivaky teny, izany dia hita ao amin'ny Romanina 5 andininy 9 hatramin'ny 12. Romanina 5 andininy 9 hatramin'ny 12. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola tsy nanan-kery isika no tonga ny fotoan'andro voatendrin'Andriamanitra ka maty hamonjy ny ratsy fanahy Kristy. Saika tsy misy aza manaiky ho faty hamonjy olo-marina, ary ngamba mety hisy ihany anana herim-po ho faty hamonjy olona tsara fanahy. Fa i Kristy kosa maty hamonjy atsika, fony isika mbola mpanota. Naharian'Andriamanitra tamin'izany ny fitiavany atsika. Koa amin'izao isika efa tonga olo-maro ny eo mason'Andriamanitra noho ny ranafony Kristy izao, dia vao maika ho vonjena amin'ny alalan'i Kristy, tsy hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Eny, fony fahavalon'Andriamanitra azy isika, dia nampihavanina taminy noho ny fahafatezan'ny zanany. Vao maika izao isika efa nampihavanina tamin'Andriamanitra izao, dia tena ho vonjena tokoa noho ny fahaveloman'ny zanany. Tsy izany ihany, fa mirehare ao amin'Andriamanitra koa isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ilay nahazoantsika izao fihavanantsika amin'Andriamanitra izao. Ho faranana ny vaky teny eo am-pitsanganana. Vaky teny eo amin'ny filanjan-tsara Matthieu 5 andininy 4:30 ka hatramin'ny 7:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nahita vahoaka Jesosy
dia nahonena azy ny fijeren'ireo satria nampahatrainy ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izany mangatara amin'ny tompo ny vokatra mba hampandehanany ny mpiasa hamoro ny vokatra. Amen. Ray masin ataontsika ny raha voatondro. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay, ny fanahinao tompo no angatahanay ameno ny fony ny tsirairay avy izay manatrika itona. Sokafo tompo ny molotry ny mpanomponao, iteny ny sitraponao, ary ataovy malady ireo miaino izany teninao izany, satria avy aminao izany. Dia amin'ny anaranao Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Mipetraka isika. Anaovy fanompopo fivavahana ampifaliana ny tompo. Anaovy fanompopo fivavahana ampifaliana ny tompo. Izany ny lohahevitra hobanjinina androany. Ny fanompopo fivavahana ho an'i Jehova, na koa itsika hoe culte, dia famaliana ny antsony. Miantso ny fiangonana izy, mba hikolokolo ny fifandraisana aminy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy milaza amintsika hoe ny fanahy sy ny ampiakarina manao hoe avia, ary aoka izay mare anao hoe avia, ary aoka ho avy izay mangetaheta ary izay mety, aoka izy isotro maimaim-poana. Antsona isika, avia, ary miantso koa tsika rehefa avy eo, raha jerentsika tsara le tenin'Andriamanitra teo, avia, misy indroa. Antson'Andriamanitra fa antsotsika koa ho an'ireo namantsika. Avia, ny tompo no miantso, ary ahoana hoy izy, isotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Zay no voalohany. Antsona isika ho avy isotro maimaim-poana amin'ny ranonaina avy amin'Andriamanitra. Nefa tsy vitan'izay ihany ny fiantsoana, fa antsoina koa isika rehefa avy eo ivelan'ny fiangonana. Anao inona? Anao asa iraka. Satria rehefa feno hery sy voky tsara ny tenin'Andriamanitra isika, dia afaka manao asa iraka avy amin'i Jesosy. Tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no nanirahako azy ireo eo amin'izao tontolo izao. Eto dia Jesosy no miteny. Maniraka izy satria efa nirahana. Koa tsara ny manindry etona ry havana zany, fa naiza naiza misy anao dia antsona anao
fanompo-pivavahana ho an'Andriamanitra. Tsy hoe eto am-piangonana ihany dia vita, zay tapitra, fa naizanay fa mitohy tsy mitsahatra ny fanompo-pivavahana na fanompoana takian'Andriamanitra ataontsika. Koa ny fotoananao rehetra zany dia fotoana masina daholo atokanao ho an'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra mbola manindry zany manao hoe na inona ataonareo dia tontosao amin'ny fotoko tahaka ny atao an'i Jesosy Tompo fa tsy amin'ny olona. Tsy misy safidy eto hoe ity ihany no ataoko an'Andriamanitra. Na inona ataonao, na miasa ianao, na mamafa trano ianao, na mianatra ianao, ninninona izany afaka hitaritsika ny zavatra rehetra atao. Ninninona dia ataovy toy ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Koa ny fanompo-pivavahana atao zany na ny fanompoana atao dia tsy atao ho an'ny olona akory fa atao ho an'Andriamanitra. Hoy ny Tompo, anaovy fanompo-pivavahana am-pifaliana. Ny fanompo-pivavahana atao dia am-pifaliana fa tsy ankaterena. Ry havana, voninahitra ho antsika zany fiantsoana izany, satria ny Andriamanitra, ny Tompo, ny mpanjaka, ny mpahary izao rehetra izao no manatona mifandray amintsika. Zava-dehibe zany. Ary mila eritreretina lalina. Andriamanitra, Tompo ny Tompo. Ry havana, ny fahafantarana tsara ny maha-izy azy an'Andriamanitra, izany no miantoka ny fomba ampontsika azy. Raha tadiditsika ny teny voninahitsika atao amin'ny Salamo 100 dia jereo any 9:3 manao hoe fantaro fa ny Tompo no Andriamanitra, izy no nanao antsika ka azy isika, vahoakany sady andian'ondry andrasany. Fantaro fa ny Tompo no Andriamanitra. Raiketina tsara ao am-po zany, falebiazan'Andriamanitra izany, zany fambonina izany, ary koa ny fitiavany antsika, andian'ondry andrasany isika. Fitiavany zany, miambina izy, miandry izy. Ry havana, anaovy fanompo-pivavahana am-pifaliana ny Tompo. Ho antsika minan'Andriamanitra, mpahary ny lanitra sy ny tany sy izao rehetra izao, dia zava-dehibe ny manao fanompo-pivavahana ho azy amin'ny fifaliana. Satria nahoana? Mampiseho izany fa manana fifandraisana manokana sy lalina amin'Andriamanitra isika, ary te hankatoa sy hanatanteraka ny didiny ary hanao ny sitrapony. Rehefa antsoin'Andriamanitra isika nompo azy dia tsy tanam-polo akory, tsy hoe lasa ataoko izao, tsy Tompoko, omeny ny fitaovana entina manefa izany fanompo-pivavahana am-pifaliana izany. Omeny antsika ny fanahiny. Hoy izy, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mba fanakanosa no efa nomen'Andriamanitra atsika, fa ilay fanahy mahatonga atsika ho feno hery sy be fitiavana. Tsy mba fanahy mahatonga ho kanosa, fanahy mahery, fanahy manome fitiavana, fanahy manesika atsika hanompo an'Andriamanitra. Dia inona koa no omeny atsika? Omeny atsika ny teniny. Ie, omeny atsika ny teniny. Zany teny izany dia mitondra hery sy fifaliana avy aminy. Zay ilay fifaliana avy amin'Andriamanitra. Rehefa
avy novakian'ireo levita ireo mazava ny boky mirakitra ny lalàn'Andriamanitra sady ny voasany koa ny heviny ka azo tsara ny teny novakiana dia izao ny teny fampahirezana no enezira ny vahoaka. Ndeha mody ka manaova sakafo tsara sy misotro zava-pisotro mamy ary mba anatero anjara izay tsy nahavoatra. Aitsika tsara, iny tena aitsika io manaraka io ao anao izy fa ny hafaliana avy amin'ny tompo no herinao. Io indraindray no tena tazomintsika fa milohan'io azadina fa ny vahoaka an'Andriamanitra ny hainy tsara ny tenin'Andriamanitra no voaboasana tamin'izany teny izany, ny haino izy rehefa azo ny tsara dia ahoana na azo teny fampahirezana, na azo ny hafalian'ny tompo, ny hafaliana avy amin'ny tompo no herinareo. Vakitsika izany ao amin'ny Nehemia 9 manemboka ny 9 ka hatramin'ny 10. Eny ry havana, azadino izany fa omen'Andriamanitra ny teniny isika izay mitondra hery sy hafaliana ao-potsika. Ombeny ihany koa tsika ny fiadanany. Hoy Jesosy isaky ny miaona na mahita ny mpianany izy dia miteny foana izy hoe fiadanana ao anareo. Tsy teniteny amin'izao izany tompoko fa tena teny mandaitra ilaina ao-po, apetraka lalina tsara ao-po. Fiadanana no avelako anareo. Tsy ny fiadanana tahaka ny fanomezao tontolo izao, tsy ilay fiadanana maimaika na ilay fiadanana azo noho ny toe-javatra mahafinaritra amin'ny fiainana, tsy izay, fa fiadanana maharitra no mena atsika. Fiadanana ho anareo. Fiadanana. Dia ahoana koa izy ny tompo rehefa avy eo? Omeny toky. Tsika tena tia mahatoky. Tiatsika izany mahazo toky izany, mahazo teny fampanantenana. Ka omeny toky isika. Ahoana hoy izy? Izao momba anareo mandrakariva, mandra-pahatonga ny fahatapirana izao tontolo izao. Momba anareo mandrakariva. Tsy vetivety ihany, fa isan'andro, isa-tsegaondra, mandrakariva. Momba antsika mitohy ny tompo. Isika indraindray tsy mahatsapa izany, fa n'aiza n'aiza misy antsika dia momba antsika izy. Momba anareo mandrakariva. Ry havana, tsarovy hatrany izany, fa tsy tanam-polo isika rehefa irahana anao fanompo-pivavahana am-pifaliana ho an'i Jehovah. Reto misy ohatra vitsivitsy mampiseho fa manao fanompo-pivavahana amin'ny fifaliana ho Andriamanitra ny olona. Vitsivitsy ihany fa afaka fenointsika arakaraka ny fiainana izay niainantsika. Voalohany, olona mankasitraka sy misaotra an'Andriamanitra. Misaora an' Jehovah rehefa nahako ary aza misy adininao ny fitahiny rehetra. Mankasitraka, misaotra, tsy manadino ny fitahiana rehetra, tsy ilay fitahiana tiako ihany, ilay nangatahako ihany, fa ny fitahiana ilay tsy hitako akory nefa omen'Andriamanitra ahy. Izay no isaorana, mankasitraka sy misaotra. Olona mivavaka. Ahoana hoy izy? Mivavaha ka aza mitsahatra. Tsy mitsahatra. Ny filomana mambavaka dia mikolokolo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. N'aiza n'aiza misy antsika dia mivavaka, fiaina mivavaka. Olona mamaky sy mandalina ny soratra masina. Dia ahoana koa ny ten'Andriamanitra miresaka amintsika hoe mifankazara amin'ny tsy toa ianao dia hiadana. Mifankazara. Ny fankazarana dia ny famakiana matetika isan'andro, mifankazatra amin'Andriamanitra. Fa tsy mitsitapitapy akory, fa tena atao mitohy izany. Mifankazara amin'ny tsy toa
dia hiadana ianao. Ary rehefa afak'izay dia hiainana. Ny ten'Andriamanitra ry havana tsy apetraka ao an-doha fotsiny, fa hiainana ampiarina zaraina. Izany no olona manao fitompom-pivavahana am-pifaliana ho an'Andriamanitra. Dia azo raisina koa ny olona manolo tena, disponible, vonona lalandava. Raha vakitsika ny ao amin'ny Isaia 9:9 dia mivaky toy izao manao hoe: dia reko ny feo an'ny tompo nanontany hoe iza no irahiko ary iza no mpitondra ny teninay. Dia namaly aho hoe inty aho, iraho aho. Zava-dehibe zany ry havana. Maheno. Ary indraindray moa tsika tsy maheno satria variana amin'ny andavanandro, fa tena maheno, mbitsibitsika amintsika izy. Izay no mahatonga antsika ilaina ny lonam-bavaka, ilaina ny mifankazatra aminy, satria izy mbitsibitsika, tsy mba le mitabataba izy, fa mbitsibitsika, moramora. Mba hahatonga antsika ho tena ho centré tsara, ho concentré tsara amin'izay lazain'Andriamanitra. Olona manolo tena, disponible ary vonona lalandava. Olona be fitiavana sy manetry tena. Dia izao no hitantsika ao amin'ny soratra masina koa manao hoe: izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana. Olona be fitiavana. Ny olona milaza fa tia an'Andriamanitra dia manana fitiavana, satria izy dia fitiavana. Ary manahoana ny atao hoe manetry tena? Dia hoy ny ten'Andriamanitra ihany manazava amintsika manao hoe: aza manao na inona raha asesiky ny fifampandaniana na ny filandera foana, fa samy manetry tena manoloana ny namana, ary aoka samy anao ny namana ho ambony noho ny tena. Ao amin'ny Filipianina 2:7 zany. Zany hoe izay rehetra atao dia tsy asesiky ny fijerenany hafa, na hoe raha manao anty azy zao dia mety azo dera na mety hidokadoka izy. Tsy izay ry havana. Manetry tena, satria Andriamanitra no tompony. Tsy ny olona iny akory, tsy mila dera amin'iny ianao, fa mila dera amin'Andriamanitra. Mila midera an'Andriamanitra. Ary farany azo lazaina dia olona manome sy mizara. Olona manome sy mizara. Rehefa mahazo ianao dia manome, fa tsy manao ampimamba ao akory, hoe anaty mizara, manome. Dia hoy ny tompo ao amin'ny Hebreo 7:12 manao hoe: aza adino ny fanaovan-tsoa sy ny fifanampiana, fa sorona toy izany no sitrak'Andriamanitra. Fa fanompom-pivavahana toy izany no sitrak'Andriamanitra. Manao soa, mifanampy. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fizaranao, ny fanomezanao, ny fifanampiana ataonao. Ry havana, anaovy fanompom-pivavahana am-pifaliana ny tompo, fa mitondra hery sy tanjaka ao anao izany, mitondra fiadanana, mitondra fifaliana. Io no fitaovana entinao mandresy ny fahavalonao. Satria fantaro tsara ry havana, fa ny fahavalontsika, iza moa izy io? Satana. Satana dia tsy kely lalana, fa mihevitra andreo manala ny anala, angalatra. Tsy mivita manala ihany fa mangalatra ny fifaliana izay nomen'Andriamanitra antsika. Satria fantany fa rehefa tsy manana fifaliana avy amin'Andriamanitra ianao, rehefa tsy manana fifaliana avy amin'Andriamanitra isika, dia manao ahoana? Miravoravo tanana, tsy mahavita na inona na inona, tsy mahavita manao fanompom-pivavahana. Dia izay no fifalian'ny Satana, tsy manompo an'Andriamanitra ianao. Dia ahoana hoy ny tompo manoloana izany ho antsika?
miambena miambina amin'ny fomba ahoana amin'ny vavaka fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha manodidina anareo tahaka ny liona miherina mitady izay arapany. Eny ry havana, azadino fa manana fahavalo isika, azadino fa satana ny fahavalontsika. So dia varindrinitsika ka fahavalo eo foana izy, faly ianao dia aiza angalariko indray ilay fifaliana iny, satria avy eo anao tsy manompo an'Andriamanitra. Koa velomy hatrany ry havana ny obinao sy ny iranao, velomy hatrany ny fiderana an'Andriamanitra, fa rehefa izany dia mandositra ny fahavalo, mandositra satana. Anaovy fanompoam-pivavahana am-pifaliana ny tompo, izany no baiko azontsika. Indrisy nefa ry havana fa mety misy ihany ny fanompoam-pivavahana atao tsy amin'ny fifaliana, fa atao amin'ny fimenomenonana. Io matetika ratsikaratsika dia vokatry ny fijerena ny asa namana matetika. Fandrika mandavaotsika ny mijerijery ny asan'ny namana, fandrika mandavaotsika ny mijery hoe ary toa tsy nataony akory ity nefa io ilay anjarany io dia tsy ataony akory ilay izy. Fandrika izany ry havana. Koa lasa mimenomenona isika rehefa mijerijery ny eo akaikitsika eo. Dia izao ny tenin'ny tompo amintsika rehefa ilay mijerijery iny isika. Na mijoro izy na lavo, dia na manao eritreretina lavo izany nefa ianao lavo ilay menomenona teo, raha mijoro izy na lavo dia raharahan'ny tompony ihany izany. Dia ahoana izy ny toeny? Ijoro anefa izy satria mahay mampijoro azy ny tompo. Izay ry havana, aza mijerijery ny hafa ianao, aza mihevitra ianao hoe tokony izao nanaovany anitsy. Andriamanitra mahay mampitraka azy, mahay mampijoro azy araka ny sitrapony. Fa rehefa manompo kosa ianao dia iza ny jerena? Andriamanitra ny jerena, Jesosy ny jerena. Dia tonga amintsika ny ten'Andriamanitra miteny hoe mitady an' Jehova aho ka mamaly ahy izy. Rehefa mijery an'Andriamanitra isika, rehefa mitady azy isika dia mamaly antsika izy. Ary izy manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahiahy ny tavany. Jereo ny tompo, fa rehefa mijery azy ianao dia miramirana ary tsy mangahiahy. Miramirana izay ilay hafaliana avy amin'ny tompo. Ary tsara ho mariana ihany ry havana fa ny fanompoam-pivavahana atao amin'ny fifaliana, izany akory tsy manakana velively ny fitsapana tsy iseho. Aza diso hevitra itsika. Manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana, tsy manakana ny fisedrana, tsy manakana ny fitsapana. Avelan'Andriamanitra iseho reny rehetra reny mba ampitomboana ny finoantsika. Sedrainy itsika. Ny ohatra Paoly no raisintsika. Ary izao no nitenenin'ny Paoly tamin'ireo tompon'andraikitra tao Efesosy manao hoe nanompo ny tompo tamin'ny fanetretena fatratra aho satria nianjadin'ny alahelo sy fitsapana. Nanompo izy nianjadin'ny alahelo sy fitsapana. Dia ahoana nefa ny tohany izy? Kanefa tsy ataoko zavatra ny haiko mba anatotosako hatramin'ny farany ilay azakazaka imasoko sy ahatomombana ilay fanompona nakin'ny Jesosy tompo tamiko. Izay ry havana. Tahaka amin'ny Paoly dia mila mahalala tsara ilay naniraka antsika isika ary ny antony ny asa anirahana antsika. Satria nahoana? Satria mila maharitra. Ary inona mivokatra azon'izay maharitra? Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy foana, tsy akory ny fikelezanao aina ao amin'ny tompo.
anaovy fanompopo vavahana ampifaliana ny tompo. Zava-dehibe zany ry havana, ary tsy misaraka ireo, fa ny iray ilaina ary ny iray mampahery-tsika. Ny fanompoana takiana ny fifaliana mampivelatra atsika. Raha bangona zany ry havana dia izao. Na inona ataotsika, na inona na mamafa trano, na miandro varavarana, na inona dia fanompoana ho an'i Jehovah daholo izany. Na miteny, itsika miteniteny io ndraindray teniteny foana ihany ndraindray ka mila eritreretina izay avoaka amin'ny vava. Na mifihetsika, na mifananatsika, dia fanompoana an'Andriamanitra izany, fanompopo vavahana ho an'Andriamanitra izany, ary atao amin'ny fifaliana. Ny fifaliana amin'ny fanompoana an'i Jehovah dia fifaliana noho ny fahafantarana fa izay ataotsika dia fanompoana an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra ary mampandroso ny fanjakany. Anaovy fanompopo fivavahana ampifaliana ny tompo. Izay no afatra ry havana. Ko andeha ary hiaraka, isika eto, isika rehetra, iteniko amin'ny namatsika avia, rehefa avy natao hoe avia isika, avia andeha hiaraka anao fanompopo fivavahana ho an'i Jehovah amin'ny fifaliana. Izay manatsofina aoka izy haino izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Efa nandray ny famelan-keloka isika ry havana, ary efa nahazo fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ko andeha isika hiaraka hitsangana hanambara ny finoantsika indray. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa, mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an'i Jesoa Kristy zanany tokon'Andriamantsika, izay tonotoina tamin'ny fanahy masina, tanteraka manifestina, mitsara nanapaka kontrakato, minoana tamin'ny Jerusalema, matika malemy, milina tamin'ny fiainantsika, mitsara tamany tamin'ny andro fahatelo, miakatra ho any an-danitra, mipetraka mankamana Jesoa, afiany ny finjara mivela sy maty, mino fanahy masina, fiangonana masina manena zao, fiangonana masina, famelan-keloka, fizarana ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny filazan-draharaha isika. Ny mpitarina sy ny komity FPM Toulouse dia faly miaravatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray ny vaovao azambara amintsika anio. Vaovao nasionaly.
fiofanana SAP KNPL, mitovy fampianarana SAP KNPL isaky ny alarobia hariva amin'ny alalan'ny phone call na Zoom amin'ny 7 alina. Filazana manjo, misaora ny Jehova ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina. Salamo 7:1. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, mampandrenesana anareo ny antson'ny ray ody any aminy ny malalanay Rafidinarivo Jocelyn Victor, antsoina koa hoe Jean-Louis Rafidy, rehefa nivahiny 4 taona teto an-tany. Ho ny vadiny Rahel Vololona Rafidinarivo Claire, ny zanany Rafidinarivo Jean Solo izay talian'ny KNPL sy Rampanana Arso ary Rafidinarivo Christiane. Vaovao tafo taratasy fisaorana noho ny fihetsika nasehonareo teo amin'ny fiaraha-miory sy teny fampionona nentinareo ho fampaharezana anay vady aman-janaka omban-jafin'ny tompokolà Rumeau Hubert dia maneho fisaorana anareo mpitandrina sy fiangonana eto amin'ny FPMA Toulouse. Ilay Andriamanitra manan-kare-pahasoavana no aoka maly fitianareo tsirairay avy ka ny fampiroboroboana ny fiangonana sy ny asa fanompoana no imasoantsika sy mpanjinitsika. Satria izay ny tena ny masoan'ny data fony fahavelony. Ny fianakaviana dia nanolotra farahadidy. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao anay. Famangina, ny famangina ny fianakaviana Rasolo Malala izay namoy zanaka sy ny fianakaviana behavana izay namoy rain-tampo dia ho tontosaina androany. Sampana fifoazana. Fa tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Korintianina 2:7-9. Ny Convention 2023 isan-keritaona fa 430 amin'ny fifoazana FPMA dia tanterahana any Giel Courteil 700 km miala avy eto Toulouse mandritry ny herinandro ka manomboka ny 17 ka hatramin'ny 13 Jolay ho avy izao. Ny sarandasy dia 150 € isan'olona. Ny sarandalana dia tena mavesatra noho ny fahalaviran'ny toerana, koa misy urna any an-tanan'ny sampanantsika mba hifanomezantsika tanana amin'ny fanampiana mpiangona rehetra ato amin'ny FPMA Toulouse izay manam-paniriana andeha amin'izany convention izany. Fandriamanitro antanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Filipianina 4:7-7. Ny fisoratana anarana dia any amin'ny behavana Angelina. Mifarana ny alahady 5 jiona ny fisoratana anarana. Sampana tanora kristiana, vokatra STK. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Afin d'aider les jeunes pour partir à la rencontre nationale STK, le 7, 8 et 9 juillet prochain, la STK a préparé un voukat. Les fonds récoltés seront utilisés pour faire baisser notre participation aux frais. Pour cela, nous avons préparé plusieurs variétés de quiche. Quiche Lorraine, quiche poulet tomate, quiche thon poireau. Elles sont disponibles à la vente à la fin du culte au prix de 15 € la quiche entière ou 2,5 € la part. Nous vous remercions d'avance pour votre soutien. Soyez bénis. Sampanatily. Ny sampanately dia mampatsiaro sy manasa antsika hanotrina ny hetsika ataony ho fankalazana ny fetim-pirenena ka manome fotoanantsika rehetra ny asabotsy 14 Jona ho avy izao ao amin'ny salle des fêtes de Baricou any Bozelle manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Lalao sy atelier maro no hita amin'izany, koa ny fandamenana dia manasa antsika izay liana amin'ireto lalao sy atrikasa ireto mba hisoratra anarana: basket, atelier pliage sambosa sinema ary soratononina. Marina fa ny atelier pliage sambosa sinema dia tena fampianarana fa tsy sanamboatra ny ilaina rehetra amin'ny hetsika akory, dia manantena ny fahatongavantsika maro. Izany hetsika izany koa dia fiarahantsika mientana hanampiana ny entimanana amin'ny vinatrano fiangonana ary ilay teny faneva hoe ndao isika hitsangana sy anangana. Nehemia 2:2-7. Fitombavaky ny fiangonana
famaranana ny taom-pianarana toy ny isa-taona dia manokana ny zoma 3 jona ny fiangonana iarahana miombom-bavaka idera sy isotra an'Andriamanitra no ny fitantanana sy ny fitahiny. Atambatra amin'io ihany koa ny vavaka mikasika ny tetikasa trano fiangonana. Ka manantena ny fiambonantsika amin'izany fandrio ary ny 3 jona amin'ny fitora sasany ariva eto amin'ny Vieux Temple. Concert TGC. Misandratra ianao TGC Retour 2023. Izy concert lehibe miaraka mitarika TGC avy Madagasikara ny zoma 3 jona amin'ny 7 alina any amin'ny salle Xeraco any Bruguière ao anatin'ny fandalovan'ny tarika eto Europa sy ho fanohanana ny vinatran'ny fiangonana izay ataontsika FPMA Toulouse. Ny hetsika dia ahorona amin'ny taranaka hoe taranaka voafidy. Toy izao ny fidirana 20 euro ho an'ny olona mihoatra ny 12 taona, 15 euro ho an'ny ankizy 10 taona ka hatramin'ny 14 taona. Izy fisarihana ny numéro tapakila fidirana izay lafo ary mety azonina loka dia ny séjour complet, vol sy hébergement eto Europe sy loka hafa koa. Afaka ataonao no mividy ny tapakila ao amin'ny stand misokatra isaky ny alahady na any amin'ny komity na afaka mividy en ligne amin'ny alalan'ny roy voasoratra eo amin'ny flyer. Tongava maro ary ny tano ny namanao. Momba ny bivete dia mbola antanandroa dia mbola mandray antanandroa ny zavatra fotsika sy ny fampiantsika satria mbola betsaka ny zavatra ilaina. Afaka manantona ny fafa commission sakafo isika izay tery ampanahy. Mangataka olona afaka manampy mitatitra ny tarika TGC makany amin'ny toerana atoriny ny zoma 3 jona sy makazy ny maraina amonjy ny toerana iangan'ny maraina ny ampitso. Afaka manantona ny vondronasa sosialy fafa sy salama isika. Étude biblique sy permanence mpitandrina. Ny mpitandrina dia manaraka fitsaboana manokana cure thermale any ivelan'ny Toulouse hatramin'ny 5 jolay. Arak'izany dia tsy misy ny étude biblique sy ny permanence mandritra izany fotoana izany. Koa afaka mifandray amin'ny filoha na filoha-panampy isika raha misy ilana azy mandritra n'izany fotoana izany. Fanadiovana ny trano fiangonana. Ny tompona anjara ny fanadiovana ny trano fiangonana androany dia ny sampana fifoazana sy ny tsampana tily. Diary-piangonana. Ny alahady 10 jona dia arahana ny fiangonana rahavavy FKMT ny fampom-pivavahana ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fitondranam-bavaka ny firenena. Izany dia atao ao amin'ny fiangonana Notre-Dame de Lourdes amin'ny 10 sasany maraina. Ny alahady 2 jolay kosa dia any amin'ny Temple du Salin ny fampom-pivavahana ary misy fandraisana ny fanasan'ny tompo ka manomboka amin'ny 3 tolakandro. Mandritra ny fialan-tsasatra izay manomboka ny 7 jolay ka hatramin'ny 17 aogositra dia eto amin'ny Vieux Temple ny fampom-pivavahana ary manomboka amin'ny 10 maraina. Misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Tonga eo amin'ny fotoana atokana hiarabana ny vahiny isika koa ho an'izay vahiny rehetra tonga mamaky ny tafo FPMA Toulouse dia angatana hitsangana raha misy. Ie. Dia faly miarabanareo tompoko izahay eto amin'ny tafo Toulouse faly mandray anareo. Hoy ny ohabolana toko 7 ny vy maratra ny vy toy izany ny olona maranitra ny tarehin'ny sakaizany. Dia izany tokoa no nataonareo raha nanotrina anay teto anio satria mampahery anay ny fahatongavanareo miara miombo-bavaka, miara miombo-kira ho fidenana an'Andriamanitra tamin'ity maraina ity. Dia ho tanteraka soany ny dia izay atrehnareo eto amin'ity vohitra Toulouse ity ary mampamangy any amin'ny zanakampelezan'ny tafo Toulouse izay nisy anareo any dia mbola iaona soa ihany koa isika raha mipetraka moa ianareo dia ara-pasoa ara-patsara faly mandray anareo ary ny diakona afaka manatona ireo diakona ianareo mifandray raha misy zavatra tianareo fantatra dia misaotra indrindra tompoko afaka mipetraka ianareo. Anavaon'ny fanoloran-tenantsika isika amin'ny fanatitra ka ataontsika ny hira efa voatondro.
mipetraka amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana manokana ankalazana ny fetiny iray isika mangataka ny nasolo akety. On invite les enfants. J'invite tous les enfants à venir devant, tous les enfants de la STA. dia mangataka ny dada rehetra hitsangana izay eto am-piangonana ny iray rehetra.
dia izaniry izany no entinay hiara-bananareo tratran'ity andro fetinareo aty. Lehilahy mahery ozy ny sasany ary lohan'ny fianakaviana ihany koa. Ka dia miarabanareo izahay. Sambatra izay lehilahy matahotra ny tompo ka mandeha araka ny sitrapony. Fa ho aninao tokoa ny vokatry ny asanao, ho sambatra sady ambinina ianao. Izany no afatry pasteur ho antsika, ho anareo iray rehetra, dia mirary fety sambatra sy fiainana feno fitahiana ho an'ny iray rehetra izahay. Ary hitondram-bavaka anareo. Io mibavaka isika. Tena faly tokoa ny fonay ry Tomboandriamanitra io, no mbola nomezanao anay iray ety an-tany. Misaotra anao noho ny iray izay nomenao anay. Misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra natolotra izy ireo ho an'ny fianakaviana tsirairay avy. Ny fifaliana, ny fitiavana, ny fandeferana, ny zavatra maro tsy tambisaina izay atolo tsy misy takalo ho an'ny tokantranony, ho an'ny vadiny, ho an'ny zanany. Dia apetraka feno am-pelantananao ny fiainan'izy ireo tsirairay avy. Ianao irery ihany no mahafantatra ny ady izay hatrehany, na amin'ny fitaizana izany, na amin'ny resaka asa, na amin'ny resaka fitantanana ny ankohonana, dia ianao no ametrahanay izany rehetra izany, mba tena ianao tokoa no hoeriny, ianao no hitokiny amin'izay rehetra iandreketany. Dia meo azy ireo ny fohendry, ahafahan'ny taiza ny zanak'izy ireo. Meo azy ireo ihany koa ny fo mahay mity, ny fo mahay mizara, indrindra ho an'ny ankohonany. Dia izay rehetra etaetany any am-pon'izy ireo tsirairay avy ihany, dia sandratra eny aminao, ary misaotra sahady ny amin'ny fitahiana rehetra, tsy mananambiampy, fitahiana rehetra izay tena mananambiampy, omenao azy ireo, ary apetraka feno am-pelantananao ny fiainan'izy ireo manontolo, ny hoaviny, indrindra fa ny fiarahan-dalany aminao, mba tena aritratra amin'ny farany amin'ny finoananao any izy ireo. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, nanaovana ny vavaka izany. Amen. Les enfants, vous pouvez vous asseoir. Ny iray rehetra mbola ho fanamarinana n'izao fankalazana fetin'iray izao, dia misy fanolorana kely ho anareo, fanomezana kely ho anareo. Les enfants, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, comme ça on voit les gens.
Tonga eo amin'ny fotoana anaovana ny vavaka fitalahoana isika. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de nous avoir permis de nous réunir ici en communion pour te louer Seigneur, pour te remercier. Nous sommes reconnaissants Seigneur et nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous avons pu commettre. Seigneur, nous te demandons de nous purifier Seigneur. Merci pour ton action. Seigneur, nous voulons prier, nous vous remettons entre tes mains les malades, les gens qui sont fatigués, Seigneur. Guéris ceux qui en ont besoin, si c'est ta volonté, Seigneur, que ta gloire resplendisse, Seigneur, dans leur vie, dans la vie de leur entourage. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui ont perdu un être cher, que tu puisses les réconforter dans leur douleur, Seigneur, dans le deuil. Et nous te demandons, Seigneur, aussi, de rester auprès de ceux qui n'ont pas à manger. Seigneur, que tous ces sans-abri aussi, Seigneur, trouvent une maison, un refuge auprès de toi, Seigneur. Je souhaite te prier aussi pour la fin d'année de la STA, pour la fin d'année, Seigneur, scolaire aussi, pour tous les examens, Seigneur, que les étudiants, les enfants, tous ceux qui passent des formations, Seigneur, puissent avoir l'intelligence et qui arrivent à cheminer jusqu'à l'objectif qui se sont donnés, Seigneur, mais surtout que toi tu leur as donné, Seigneur, que le chemin que tu as préparé pour eux soit aussi la voie qu'ils ont choisie, Seigneur. Nous prions aussi pour notre pays, Madagascar, que tu sois la lumière, Seigneur, de ce peuple. Bénis les dirigeants, Seigneur, donne-leur la sagesse et l'intelligence pour diriger ce peuple vers cette voie que tu as tracée. Seigneur, nous prions aussi pour notre pays d'accueil, la France. Seigneur, que tu puisses nous aider à respecter les lois qui nous coordonnent, Seigneur. Tu aimes donner un cadre, aide-nous, s'il te plaît, à les accepter et à les respecter. Seigneur, nous te remercions pour les projets que tu nous aides à mener, Seigneur. Aide-nous à mener à bien les projets que nous avons formés, que tu as formés, Seigneur, notamment le projet du Chanfingunan. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à nous lever, à bâtir cette église pour toi, pour ta gloire, Seigneur, pour que nous puissions rester en communion tous ensemble dans un bâtiment, Seigneur, qui nous permet de faire les choses dans les règles et dans la joie, dans l'amour, sans forcément que nous soyons fatigués par des règles qui nous empêchent, par des choses qui nous empêchent de faire les choses droitement, Seigneur. Et Seigneur, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas pu prier maintenant. Tu sais tout ce qu'il y a dans nos cœurs, tu sais tous les besoins que nous avons, Seigneur. Alors s'il te plaît, que toutes ces choses que je n'ai pas pu remettre en prière aujourd'hui, tu puisses nous aider à les mettre en pratique. Seigneur, nous allons terminer par la prière parfaite que tu nous as apprise. Rena Zenedant.
izao tsika dia hanatanteraka ny fehmpihavanana ka mangataka an'ireo fianakaviana izay nitrapa aoriana mba hiakatra ety sy ny tompon'anjara amin'izany. Ry ava-malala amin'ny tompo, manatrika anareo eto ny fiangonana dia ampahery tena tanteraka ny tenin'ny tompo. Miraory amin'izay ory. Varavarana tokoa, mivahana tokoa ny anareo fa ny fahoriana dia imbonantsika menakavy. Mafy tokoa ny fisarahana tany ry havana rehefa ny malala, rehefa akaiky ny tena no lasa. Kanefa zany dia tsy maintsy atrehany mekandrefa-mbaravarana rehetra. Ary tsika izao koa dia tsy maintsy andalo izany lalana izany avokoa. Kanefa ny tompo dia manana teny ambara amintsika, ampaherezana antsika, indrindra amin'ny maha kristianina antsika. Koa anokana fotoana isika amin'izao fotoana izao, enotsika ny tenin'Andriamanitra. Iaraitsangana isika fiangonana tompoko. Misy tenin'Andriamanitra anankiroa izay hovakiana arak'izay hita amin'ny Tesaloniana voalohany 4:7-10 ka hatramin'ny 4:10 ary ao amin'ny bokin'ny Romanina 4:10. Toko 5:10 azafady. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy fa amin'izay nodimandry dia mba tsy halalovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Amin'ny Romanina 5:10 manao hoe fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika ananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Araka izao teny nampitondrain'ny apôstôly Paoly izao dia misy karazan'olona roa eo anatrehan'ny fahafatesana. Ny voalohany, ny olona malahelo izay tsy manana fanantenana hoy izy. Ary misy koa ny olona malahelo kanefa manana fanantenana. Ny fanantenana dia miorina avy amin'ny soratra masina arak'izay vakitsika teo. Ary zany fanantenana zany dia mitondra antsika, mampitraka antsika, tsy mampitanorika antsika, mampionona koa ary mahatonga faharetana eo amintsika satria ny lazain'ny soratra masina dia reo za rehefa nodimandro izy ka nino an' Jesosy dia atsangany koa ary anaraka ny diany. Izany hoe hoentiny hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany ny fanantenana ho antsika kristianina dia zava-dehibe ary tokony iorenan'ny finoantsika indrindra amin'izao andro manjombona eo amin'ny finantsika izao. Koa mahereza tompoko, Andriamanitra ny fampinonana anie ampitraka anareo ary ametraka ny fanantenana velona izay tsy mahamenatra ho ny soratra masina fa miaro, mampitombo ary manala ny alahelo rehetra ary mampody izany ho fifaliana sy fisaorana an'Andriamanitra. Dia zay no teny azona entina amin'izao fotoana izao ary hiara-hivavaka isika.
sotranao zahay Andriamanitra rainay fa manatrika anay tokoa ianao na inona toerana misy anay na amin'ny fifaliana ny amin'ny fahoriana dia tsy mba mandao anay ianao mijery anay ary mihevitra anay mandraikariva araka ny teninao tompo manoloana anao reto mpanomponao izay namoy ny zanaka namoy ny ray-tapo tompo magnataka aminao zahay ianao amafa ny alahelo rehetra ary indrindra ampiorina ny fanantenana ao anatin'izy ireo mba tonga azy tsy hitanondrika fa kosa ahisotranao amin'ny zavatra rehetra dia tahino fahatsiarovana zany izy ireo mpanomponao ireo malalany izay nalainao ho any aminao mba atonga azy ireo iravoravo mandraikariva ary ame voninahitra anao dia feno ny banga rehetra tompo teo amin'ny alany zany malalan'izy ireo zany mba ny fiadanana sy ny fifaliana avy aminao ane olona amin'izy ireo hatramin'izao koa mandrakizay amen. Manaraka izany ry havana dia araka ny fomba tsika malagasy izay tsy hita izay maharatsy azy ary koa ny feham-pihavanana eto amin'ny fiangonana dia misy ny adidy izay irahan'ny fiangonana rehetra anohanana anareo amin'izao vona izao ka noho ny antony fahasalamana moa dia tsy afaka ny fandray-tanana antsika fa zao kosa misy kitapo ariariana ary izay efa natokana ao amin'izany ka dia manainga antsika rehetra mpiangona mba samy afoy ho any reto fianakaviana reto amin'izao vona mahazo zao satria akasitrana Andriamanitra izany dia aza misosoka alahelo indrindra tompoko ary dia mahireza indrindra. Ry havana mpiara-manompo eto amin'ny Efipahamatolozy, miala tsiny miala fondro ny tenako raha mitondra teny ny fianakaviana rotonta eto amin'izao fotoana izao fa teny nomena ka raisina mpanetretena ary raisina mpanajana satria kely tokoa ny tenako raha manoloana ny voninahitra reo manoloana anay amin'izao fotoana izao. Eny nampiarinareo tokoa ny feham-pihavanana, nampiarinareo ampahibe maso satria raha mbola voanahary ny vona izay nidona tamin'ny fianakaviana rotonta ianareo dia efa maro be taminareo ny tonga niaraka tamin'ny mpitandrina sy ny komity mpiangonana tonga nidodododo nitondra ny teny fampiononana ary nitondra vavaka indrindra ho an'ny fianakaviana izay nianjatiany izany vona izany. Eny ry izy mianakavy lehibe taminay tokoa izany satria nanampy anay tokoa ianareo nizaka izany fahoriana izay nitona izany koa tsisy teny afaka setrinay izany afa-tsy ny fisaorana lehibe fisaorana mitafitafo anareo tsirairay avy satria tsapanay tokoa ny fitiavanareo tsapanay ny nametrahanareo tamin'ny fianakaviana izay nido-pahoriana ny fiaraha-mizaka ny fahoriana izay nidona ary Andriamanitra ilay manan-karem-pahasoavana tokoa anie amaly izany aminareo tsirairay avy amaly izany fitiavana lehibe nentinareo izany ary koa mbola hanonitra ny lany amin'ny fitondranareo ny feham-pihavana ny fiangonana koa misaotra indrindra tompoko. Dia aza misosoka alahelo tompoko afaka mipetraka ianareo. Izao tsika dia tonga amin'ny fotoana manokana ny isan-taona sekoly alahady dia mangataka ny mpampianatra rehetra hiverina hiakatra ety no filohan'ny fiangonana ihany koa. Dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo amin'izao fotoana manokana ankalazana ny
isan-taona ny sekoly alahady izao. Misaotra an'Andriamanitra ny sampana fa vita soamantsara ny taom-pianarana sy ny fankalazana ny isan-taona izay efa nanomboka maly tany amin'ny tany Rium teny amin'ny Tepakap. Ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra no fotom-pisin'ny sekoly alahady ary izany dia mila fanomanana, fiomanana, fianarana fa ihany koa fanoloran-tena sy fitiavana. Tsy mora tokoa ny mampianatra ny ankizy ary indrindra mampita sy manamafy ny tenin'Andriamanitra ho tonga voatsara. Manefy ny ankizy hampiatra izany teny izany eo amin'ny fiainany ihany koa. Izany andraikitra lehibe izany dia amin'ireo mpampianatra izay ao ambadika ao zareo 20 eto amin'ny sekoly alahady dingana voalohany hatramin'ny fahasivy. Ny avaosina vozina hatrany ny fomba fampianarana ary ny sesy izany teto amin'ny tafo sy teo anivon'ny fatsanina. Ary tamin'ity taona ity teo anivon'ny tenisy ny zakabe teo anivon'ny nasionaly izay natao tany Gelle. Ary hita fa efa 3 taona lasa izay vao miverina indray io zakabe io dia nitovy ny etaentan'ny sekoly alahady iraisany eto amin'ny tafo 7-30 miaraka miofana, mizara traikefa sy manao ny vina iarahana. Ary anio isika dia faly ihany koa fa iny tsy napoziny izy ireo ary mety ho gaga izy raha ho atsoko ety fa ny filohan'ny sampana sekoly alahady La Réunion, Lucia Arnos dia tonga eto amintsika afaka mitsangana dia manatrika izao fankalazana ny isan-taona antsika izao miaraka amintsika eo amin'ny fatsanina izy ireo ary Joël Arnos ihany koa dia mpampianatra eo anivon'ny fatsanina mpampianatra eo anivon'ny La Réunion ihany koa dia misaotra anareo izahay tonga manatrika izao fotoana izao ary faly izahay mandray anareo ihany koa. Farany dia manaraka izany dia misaotra manokana ny mpampianatra amin'ny fanoloran-tena no tanterahanareo tokoa ilay hoe manompo an'i Jehovah ankafaliana. Teo foana ianareo na inona isaky ny alahady sy izay iantsoana anareo. Misaotra anareo ray aman-dreny koa izahay amin'ny fahatokisana sy ny fiara-miasa tanteraka. Misaotra ny komity, ny sampana, ny ESPMA sy ny fiangonana manontolo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ifankatsika miaraka amin'ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra. Mamarana ny taom-pianarana izy ireo noho ny fahasoavan'ny tompo. Fitariana lehibe izany ary izany no anokanantsika fotoana iarabana azy ireo ka dia faly miaraba ny sampana ny fiangonana nahatratra izao isan-taona izao famaranana ny taom-pianarana hoy ateo mampita indrindra ny fiarabana avy amin'ny mpitandrina izay tsy eto araka ny efa fantatsika. Ary dia misaotra manokana amin'ny anaran'ny fiangonana zany anareo mpampianatra izay voalaza teo amin'ny fitaizana fa zava-dehibe ny zavatra ataonareo. Misaotra noho ny fotoana lany fa dia mbola mametraka ny fiainanareo sy ny fanoloran-tenanareo amin'ny tompo izahay mba aharitra amin'izay irin'ny tompo ho anareo izy ihany no malala. Fa dia faly izay manana anareo taiza ny zanakay mitaiza ny zanatsika Ari Mélébé Amtenandjamant. Pour les enfants, tout est comme tu ça, c'est la traduction. Les enfants, aujourd'hui, c'est votre jour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un petit cadeau que l'Église va vous offrir. Ce n'est qu'un signe extérieur, mais le plus important, c'est la disposition de votre cœur, toujours qui... Nous espérons qu'il y aura toujours soif de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'enseignement de la STA se termine, mais l'apprentissage de la parole de Dieu va continuer, même pendant les vacances. Donc n'oubliez pas ça. Je sais que les monitrices, les moniteurs vous ont déjà donné des conseils, mais aujourd'hui, c'est l'Église qui vous encourage à ne pas oublier d'apprendre cette parole de Dieu, de l'appliquer
partout où vous allez, peut-être vous allez partir en vacances, peut-être que vous allez rester, je ne sais pas ce que vos parents ont concocté pour vous, mais où que vous soyez, soyez toujours fidèles à la parole de Dieu. Amen. Dia mangatakan liva hitondra mamakan sampana dia avy eo tsika miroso amin'ny fizarana ny loka samihafa. Afaka isika ary. Saotranao zay Andriamanitro fa Andriamanitra tsara ianao nefa nametraka ny sampana STA teto amin'ny FM Matolozy ary ankehitriny dia ravoravo zahay mahita ny asanao, ny fitombon'izy ireo, ny fitiavan'ny teninao, ny ezaka rehetra nataony mandritra nyity taona ity izay tonga isaina Alahady nahafohy toromaso amin'ny maraina ary dia tonga mianatra ny teninao. Izany teny izany anie Tompo mba hitomba ao anatin'izy ireo ka ho lasa fiainany ary azony manana fifandraisana velona aminao isan'andro san'andro ka raha mitombo izy ireo amin'ny fiainany ho avy dia ho tena vavolombelonao tokoa miaramila ny Kristy amin'izay toerana andranao azy. Misaotranao koa zay ho an'ny mpampianatra, ireo mpanomponao izay nanolo tena hampianatra ny ankizy dia ianao no hampitombo mandrakariva ao anatin'izy ireo ny fitiavana, ny finiavana, ny hafanam-po mba hahatonga ny afo tsy ho lefy fa hitombo hatrany ka hanolo tena hanompanao ary amenao ny passion Tompo ho an'ny ankizy mba ny fitiavanao tokoa no hanesika an'izy ireo. Dia tsaronay amin'ny farany izao ny ray aman-dreny izay mitaizany zaza koa, tsapanay fa tsy mora mitaizany zaza amin'izao andro sarotra izao satria betsaka ny fampianarana izay atolotra izao tontolo izao mifanohitra amin'ny soratra masina. Mangataka aminao zay mba omenao ny ray aman-dreny rehetra ny fahendrena avy aminao, indrindra ny fijoroana amin'ny teninao ka tsy ovaova fa tena hifikitra amin'ny teninao ary izay rehetra mifikitra amin'ny teninao dia mahita vokatra. Koa dia misaotranao indrindra zay fa Andriamanitra velona ianao ary dia atolotra ianao ny voninahitra mandrakizay ary izay ianao ifananomboka asa tsara teto amin'ny sampana STA Tompo no mbola atateraka izany mandra-piavinao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tonga zany dia alefatsika avec une dingane. Donc les enfants, quand vous entendez votre prénom, vous courez, vous venez ici tout de suite et on va vous donner ce qu'il vous faut, ce qu'on a préparé pour vous. Merci. Hanomboka amin'ny dingana voalohany tsika zany dia j'appelle Barissan Anna. Randrianevzona Elisou. Niala tsiny izy fa tsy afaka androany. Rakotsafy Mahatia. Andrianasolo Miahy. Ohatrany mbola tsy atoko zareo Rasolondraibe Liam. Rakotondra-fahatra Anay. Andriamaso Velo Fitahina. Niala tsiny koa izy fa tsy eo Ramenason Miaro. Tsy eo koa izy fa tsy diso. Dingana faharoa Rafalimanana Soa Irina. Andrianavo Mahery Aro Adam.
Sonia Matisse tsy afaka izy raha ndray ny evi-jolona tony tsy eto toerana koa raha ndray mampionina lay anaty Nea andre maso velo oliana andriana solorana Eve Coralie Jaune dia ny ankizy eo amin'ny Détroit 7 à 8 ans no atsoiko Andria Mifidy Naomi Andria Mifidy Tia Andria Misetra Anaïs Beavana Joana James Angelina Rarzonna Irina Rakut Malala Ekena Rakut Nindraina Miantsa Ramenasonna Meva Ramianshu Milan Ramianshu Milan Randrianandrasana Iris Rasaurauna Odea T4 Rafelman Nafiti Shtik Amanda Hakut Ninjaina Mikal Hakut Warsu Rasuletan Nicole Marie Anjiama Cesra Anjiami Secha Anaya Rafalman Nanomeniav
Rakoto Malala Aaron. Rakoto Zav Shoana. Zav Manna Kelia. Vlolnirina Kalin. Mpianatra D5, Andriamas Timothy. Andriambala Riana. Andriambala Antso. Andriamfid Jade. Andriamfid Irina. Andriamiadzamanana Stevie. Juste Alicia. Nicole Astina, pardon. Rakoto Anaya. Rakoto Malala Chris. Rakoto Jeremy Santach. Rakoto Rentiar. Ramarson Valsou. Rajiamanzat Matis. Rasul Jamanta Nathanael. Rasul Aaron Onestia. Ravel Zona Napuin. Mpianatra D6, Andriamfid Lorena. Par son tic. De Belder, Rakutna Rivumial. Ranjina Soulvali. Razafni Mananalina. Mandini Manolo. Rabefani Raka Mandimi. Ramanan Zumar. Ranjina Jasana Ilu.
Ratovondraona Jonathan. Dia ny farany Ravelomanana Rindra. Midingana fafito indray zany tsika izao a. Rakotosoa Areny. Behavana Lola. Andria Molalsoa Safity. Andria Mangamalala Liza. Mananjoa Mitia. Mananjoa Miti. Rasoaraona Ashani. Oshani Safati. Rasolondramanitra Liana. Randriamanatsoa Jade. Randriambala Andrew. Rakotomalala Lucas. Randriamampiona Marc. Randriamiajamanana Kenny. Rasamuela Theo. Kalmanana Erkeli. Ratsarisa Iri. Randrianandrasana Emmanuel. Rakotoarsoa Rasol Noah. Des 9 en français. Alexia, elle n'est pas là. Miaro. Afoun. Alexia. Miaro, Afoun. Lucas. Il n'est pas là. Jennifer. Turi. Nirindra. Kevin. Chawis. Anthony. Je t'ai vu tout à l'heure. Daniela. Falasa ny papany teo raha tsy diso hoe. Fitiavana. Fitiavana fa lasa mpampianatra. Yartine. Dia raha sendra misy adiny, si on a oublié quelqu'un, veuillez nous excuser. Vous pouvez vous manifester auprès de nous après. Zao tsika dia tonga amin'ny dingana farany dingana fahasivy ka rehefa voantso ny anaranareo dia mitsangana eny am-pitoerany any ianareo a. Ay misy adino azafady. Héloïse. Ah oui, adino ny zanaky ny mpitandrina.
dia mitsangana eny am-pitoerana ihany ny anaran'ny D9 izay voatonona dia misy olona hanolotra an'ilay cadeau any am-pitoerana. Mba mitsangana ary a? Ay, misakazaka kely makaty zany zay vao antsa azafady a. Andriamasy Clarisse. Andriamfidy Arniena. Andriamfidy Jean Dieudonné. Andriamfidy Mirindra Soa. Andriamiajamanana Lovasoa. Andrianarsata Claudia. Andrianarsata Oliva. Beavana Rantarvelo. Beavana Ravelo Armanana. Rar John Naouni. Rar John Naouni. Ra Johnson Napamina. Radjersur Clémence. Radjersur Lala. Rajusvel Somalala. Rakutumalala Lantonienne. Dia manaraka Rakutumalala Voangy. Rakotonarivo Tina. Rakotondrafahatra Flavien Panuel. Rakotondrafahatra Salama vadiny. Rakotony Menjanar Jean-Max. Ralsata Vanessa. Ramananjou Monique. Randre Mananjara Lily. Randre Manjato Boudou. Samuel Nour. Samuel Patrick. Sofara Martine. Ciao. Rasoavanna Justine. Rasoul Malala Aimé. Ratovondrahona Luc. Razafandrakoto Perquin Richard.
Razaf tsy alonina also. Razaf tsy alonina naivo. Razafy Bissonnier Aucline. Ciao. Aristiki Philomène. Zay zany a. So dia misy adiny tompoko ny D9 gasy. On a oublié notre cher ami Thierry, D9 français, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir? Ah, il n'est pas là? C'est parce que normalement, il était encore en D8, hein, mais c'était l'un des meilleurs élèves que nous avons eu en D9. Eny efa dia misaotra tamin'ny faharetatsika araka ny lazana tany amin'ny voalohany endrika ivelany ihany ireny fanomezana ireny fa ny ato anatiny tena zava-dehibe. Izay ny tena zava-dehibe ingane ka andray ny tenin'Andriamanitra isan'andro tsika fa tsy farana androany zany a ka dia ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Ary hita zao fa betsaka ny mianatra tenin'Andriamanitra ny dikan'izany a raha misy antsoavo amin'ny mpampianatra STA amin'ny septembre dia irina fa betsaka koa ny amaly satria fa betsaka nareo tena hita mahafinaritra ilay izy manan-karena ny fiangonana manan-karena olona mazoto mianatra tenin'Andriamanitra fa dia afaka mizara amin'izay ka dia misaotra tompoko misaotra nareo sampana STA. Farany ho an'ny fianakaviana izay tsy teo ny raha misy ankizy havana tsy teo dia afaka alainareo any amin'ny mpampianatra ny mari-pakasitrahana sy ny loka ho an'ny ankizy tonga dia manantona ny mpampianatra ianareo. Izao sika dia hamarana amin'ny fotoana dia ataontsika ny hira efa voatondro. Zao ry havana ny afatra ho antsika. Mifalia mandrakariva
mivavaha landava misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ahatanteraka izany dia raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny Tompo loharano fiadanana ny e, anome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ombanareo rehetra ny Tompo. Amen. Voninahitra ao an'Andriamanitra, Ray Zanaka ary Fanahy Masina, izay hatramin'ny talao indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manana